Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Akoatra ny mety isin'ny fisondrotan-karama ho an'ireo mpiasam-panjakana isan'ny teboka andrasany maro ny vahaolana ara-tsosialy ao anatin'ny kabary farantaona izay ataon'ny filoham-pirenena. Avy amin'ny valinaretina Covid-19 avokoa ny 80% ny fahafatesana ny tranga anatin'ny tanànan'ny Alasora ankehitriny. Tsy maintsy namafisina arak'izany ny fipetra entina mifehy ny fianaky ny valinaretina ka isan'izany ny fanesorana ny jirojiro mandravaka ny commune izay mamory olona maro. Hoentitra ny fanaramaso ny toeram-pilanonana sy toeram-pivavahana mandritra ny alina 1 Desambra manoloana ny firongatry ny Covid-19 ho ny préfet de police eto Antananarivo. Isan'ny sazy ampiarina ho an'ireo izay tsy manaja ny fiatrisa sy ny fipetra sakana rehetra. Mialefy ankehitriny ny fampiasana carte de vœu raha nambaran'ireo mpivarotra. Amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao avokoa ny fandefasan'ny olona firarintsoa ankehitriny raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa taoriana ny fivarotana arovava atany amin'ireo toeram-pivarotana lehibe nivoaka tsy ho ela ny fahazahoan-dalana mivarotra autotest eny amin'ny super sy hypermarché any amin'ny toerana. Nandindao arahanao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasana ara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anombotsika ny vaovao dia akoatra ny mety isin'ny fisondrotana karama ho an'ny mpiasam-panjakana isan'ny teboka andrasany maro ny vahaolana ara-tsosialy ao anatin'ny kabary farantaona izay ataon'ny filoham-pirenena Henri Florio. Raha tsy misy ny fiovana ny zoma fa 1 Desambra ho avy izao no hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena Rajoelina Andry. Kabary izay inona fa hifantoka indrindra amin'ny jeritodika ny zavabita ny fitondram-panjakana malagasy nandritra ny taona 2024 ary hanombalana sy hampafantarana ihany koa amin'ny ankapobeny ireo asa hatrehana amin'ity taona 2024 hitsidika ity. Fotoan-dehibe izay andrasan'ny vahoaka malagasy maro indrindra fa ireo mpiasam-panjakana ny fotoana hanaovan'ny filoha lahateny tahaka izao. Miandrandra fampisondrotana karama ny mpiasam-panjakana rehetra rehefa fotoana tahaka ity. Tsy mahamaika loatra izany hoy ny mpandinika politika nanaovana fanadiadiana fa ny famahana ny olan'ny sosialim-bahoaka no andrendraina amin'ny lahateny izay ataon'ny filoha Rajoelina Andry izay. Ny zavatra voalohany aloha ny kabarin'ny filoham-pirenena matetika andrasan'ny olona dia hoe fikaran'ny karama mpiasam-panjakana ao zay. Zany tsy dia lara-pahamehana aloha raha ny zava-misy ankehitriny zao. Marina fa ilaina ny vola fiainam-bahoaka fiainam-piasam-panjakana koa sahirana izy ekeny zany. Fa zavatra misy aloha dia hoe le sosialim-bahoaka zany izay tena nandisy fanantenana ny vahoaka tamin'ity fitondrana ity. Dia ny tena zavatra andrasana amin'ny teny filoham-pirenena zany dia tsotra hoe ny fijerevana akaiky tokoa ny vidim-piainana io. Fa miresaka foana hijerevana le vidim-piainana fa rehefa tena midina eny toerana eo ny akanjo eny an-tsena dia tena mifanohitra amin'ilay voalaza amin'ny anao manjery vidin-javatra eny satria tena lafo dia lafo. Ny faharoa manarak'izay ny lafo ny toe-karena momba n'ity Covid ity. Satria le Covid zany lasa fialan-tsiny foana amin'le zavatra entina mampandroso firenena fa tokony ho jerevana tsara hoe inona ny paikady entina miady ara-toe-karena manoloana ny Covid io izay tokony efa hita zany tany amin'ny 2020 fa tsy hoe aty amin'ny 2022 mbola eritreritra an'izay ihany indray tsika. Efa nisy roataona zany ahafahana mandinika an'izay hoe aiza ny lalana isorana amin'ity Covid ity fa tsy hoe rehefa misy olona ara-toe-karena le firenena dia lasa adino. Fa ankoatra io tsy voaresaka firy mandritra ny lahateny tahaka izao ihany koa ny mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana ho ny randrana sindikaly. Fotoana iray izay tokony hanovan'ny mpitondra ny fomba fijery ihany koa ny tahaka izao ka andrendrena ny hahavoaresaka bebe kokoa ny sehatra tsy miankina izay mamelona ankohonana maro ihany koa. Ny anankiray voalohany aloha fantatsika tsara hoe raha resaka karama aloha ny resahana aty amin'ny sehatra tsy miankina dia tsy maintsy miainga ao anatin'ny fampiresahan'ny telo toto aloha. Izany hoe mpampiasa, ny mpiasa ary ny fanjakana dia iny zay vao mandeha makany amin'ny hoe fanjakana mamoaka azy rehefa avy eo
zany hoe hatramin'izao aloha mbola miakina am'izay situation avoakana hoe fanambarana avoakan'ny filoham-pirenena ho an'ny sehatra miakina zany ny fanjakana zany de aorinan'izay zay vao andinika zany ny telotota ho an'ny resaka karama fa eto amin'le resaka fiahina ara-tsosialy zany no tena itodiana indrindra amin'ny endrasanay amin'ny zavatra ao ambaran'ny filoham-pirenena hoe andray fepetra izy na anao sosokevitra izy na hijery izy hoe ahoana ny fomba io resaka fitantanana ny vola ao amin'ny knaps io satria fantatsika tsara fa nisy reny le fangalaram-bola misy le fampiasana vola amin'ny resaka tary amin'ny nakany amin'ny hermaty am'izao Madagasikara Airlines izy tsy fantatra mazava le ao io zany no tena irislaina fepetra miainga avy any amin'ny fanjakana satria misy ministera anankiroa ngeza be no miahana izy io de ministeran'ny asa sy ny ministeran'ny vola. Teboka maro no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny lahateny izay ataon'ny filoha amin'ity farantaona ity. Tsy tokony hijanona ho kabary ihany izany ankilany fa ho ampiarina ihany koa ka entina hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Tsy ivona fa tamin'ny tondasa tsy nisy ny lanonam-be fifampiarabana tratran'ny taona teny Avlo, conférence lehibe fampafantarana ny PEM na ny plan pour l'émergence de Madagascar no natao nandritra izany. Andrasana kosa ny mety ho fiovany amin'ity taona ity. Raha ny siondresaka mandeha, mety tsy hisy ihany koa ny lanonana manetriketrika tahaka ny mahazatra izay hanasana ireo mpiara-mambonantoka sy mpamatsivola miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy, eo hoe koa ireo olom-boafidy sy mpandraharaha ary ireo mpisehatra ary-toekarena malagasy sy vahiny. Noho ny Covid-19 avokoa ny 80% ny fahafatesana ao amin'ny tanànan'ny Alasora ankehitriny. Tsy maintsy namafisina araka izany ny fepetra ka isan'izany fanesorana ny jirojiro mandravaka ny commune izay mamory olona maro. Yves Richard. Tafiditra anatin'ny commune lasibatra amin'ny fipariahany valinaretina Covid-19 ny Lasora. Na tsy misy azan-taremarika mazava azo omena mahakasika io. Tombanana avy amin'ny valinaretina Covid-19 avokoa ny 80% ny fahafatesana mitranga anatin'ny tanàna na Lasora. Hoy ny tatitra ny be ny tanàna. Ty amin'ny commune Lasora tato anatin'ity herinandro farany noely ty dia farafahakeliny angambany teo amin'ny 5 teo ny olona fantatra fa maty ny Covid. Izay ny tena nampitahotra hoe tena fa mianaka be izy ty de tsy manana totanisa ankoatran'izay zahay fa zay re fotsiny hoe maty ny ranona maty ranona de Covid nafaty anazy 5. Isaky ny misy ny atao hoe fahafatesana re dia coronavirus ny 80% andreny fahafatesana ireny ka amin'ny mabe ny tanàna dia tsotra ny atao hoe mandray ny fanapahan-kevitra mba ho fiarovana ny ain'ny tsirairay ao anatin'izao fiparitahany aretin'izao dia ny fanajana ny fepetra izay napetraky ny fanjakana mba tsy hisian'ny fitangoronana. Tsy mbola arak'izay ankilan'ny fepetra isan-tsokajy nety miady amin'ny Covid-19 indrindra rehefa amin'ny fanjakana fohibe araka nambara be ny tanàna hatrany. Isan'izany ny fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny izay mbola lavitrezaka tanteraka raha ny eto Alasora. Eo ihany koa ny fisitrahana ny fitsirihany ny anivon'ny CSB2 sy ny maro hafa. Mbola atao hoe kely de kely ny tany fanaovam-baksiny ety amin'ny commune ary ireo olona ihany koa izay atao hoe misy ny sorotsaretina coronavirus izay manampina CSB2 matetika somary miveam-potsiny ihany na dia atao aza hoe misy ny test izay azo atao ny test TDR ny amin'ny CSB2 dia tena mbola vitsy de vitsy ny tonga ety 50 eo any CSB2 ana Lasora nefa ny mponina ato efa ho 70 000 habitants de zay ngapa no anaovana antsoavo ny fanjakana ahafantarana zany marina kokoa ny ireo hoe isan'ny olona vo satria mety misy ny tsy manana soritra aretina nefa voa de efa ka contact reny ary tokony hoe mba ahafantarana azy de tena tokony atao foana liezaka zany mezaka misimisy kokoa ny fanjakana amin'ny fampitaovana CSB2 ety afotony. Isan'ny fepetra niraisy ny tanàna na Lasora ety mampiatra ny voalaza ny fahamailona ara-pahasalamana vetrany amin'ny fanesorana ny jirojiro nandravaka ny commune. Ity farany izay navoarolatra amin'ny 500 isan'andro raha ny tatra azo. Amafisina ihany koa ny famindrana raha ny mpanafody ny tsena sy ny toerana mahavoarolona eny amin'ny toerana manomboka izao.
Nanamafy ny fepetra manoloana ny fiparitany Covid-19 ihany koa ireo toerana fitaizana zokiolona amin'izao fety izao ho an'ny ireo ray aman-dreny ody any amin'ny fianakaviany tsy maintsy manao fitiliana mialohan'ny iverenany io na saina. Isan'ny toerana saripady manoloana ny trangana aretina tahaka ny misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny eny amin'ireny toerana fitaizana zokiolona ireny. Manoloana izany nanamafy ny fepetra ireo fitoerana ka isany amin'izany ny famerana ny famangina sy ny fifampikasoana. Dia tsy maintsy nandray fepetra ny mpamatehonina ahafahantsika miaro misy kokoa an'ireo zokiolona ireo. Izany hoe tena nenay tena nakatona mihitsy zany centre dia tena ny fivezivezena rehetra tena najanona daholo. Dia nisy fandaminana nataonay tena hoe ao anaty fanajana tanteraka an'ilay geste barrière moa nefa napetraka président manaja ny manao ny arivava sy ny rehetrarehetra tsy mifanorokoroka mivatana amin'ilay ray aman-dreny manajana ny elanelana ilay raha mihoatra ny 2 metatra ny elanelana ao anatin'izay fepetra hoe entitra zay ary tsy tena natao akalamanjana ny fifampiona fianakaviana rehetra zany fa tsy natao hoe miboka ao anatina efitra anankiray. Zay ny endriny anankiray manaraka zay rehetra mandeha mivoaka ny centre rehetrarehetrany dia tsy maintsy miverina efa vita test PCR négatif any amin'ny Institut Pasteur. No avozana ihany koa ny sakafo nomena ireo zokiolona ary isan'ny nampitombona ireo sakafo mampitombo ny hery fiarovana. Oharina tamin'ny andavanandro natao matetika kokoa ny fanaraha-maso ny mpitsabo isoroana ny mety ho fasarotana. Hatreto ho an'ity fitoerana fitaizana zokiolona nanaovana fanadihadiana ity tsy mbola nahitana trangana Covid-19. Hoentitra ny fanaraha-maso ireo toeram-pilanonana sy toeram-pivavahana mandritra ny alina 1 Desambra manoloana ny firongatra ny Covid-19 ho ny préfet de police eto Antananarivo. Isan'ny sasy ampiarina ho an'ireo izay tsy manaja ny fetrisa sy ireo fepetra sakana rehetra io na saina. 17 ora mialohan'ny anamarina ny fetin'ny faran'ny taona sy itsenana ny taona vaovao, nanambara ny préfet de police eto Antananarivo fa tsy maintsy manaraka ireo fepetra noraisina nandritra ny filan-kevitry ny ministra toy ny tsy fioarana ny isan'ny olona 100 isaky ny efitrano ireo toeram-pilanonana sy toeram-pivavahana rehetra amin'ny olona amin'ny fotoana io ary isy ny fanaraha-maso akaiky amin'ny fampiarana izany. Ny ao anatin'ny efitrano anankiray dia 100 ihany. Raha vao mihidy zany dia 100 ihany. Zay zany tsy maintsy respekteny ireo mpikarakara lanonana rehetra amin'izao faran'ny taona zao. Ny ankoatran'izay moa ny geste barrière mahazatra dia tsy maintsy arahan'ny tsirairay amin'ny fikarakarana lanonana ireny. Efa misy circonscription territoriale ny commissariat tsirairay zany raha hita Antananarivo renivohitra. Di commissariat d'arrondissement zany amin'le toerana misy an'le lanonana no manao ny contrôle ny fanatanterahana n'izay fanapahan-kevitra zay. Ho an'ireo toeram-pilanonana manana efitrano lehibe maro, misy ny fahazahon-dalana manokana omena azy ireo raha ny fanazavana saingy tsy mihoatra ny 100 ny olona isaky ny efitrano. Misy kosa manao autorisation spéciale ho an'ireo ataontsika hoe toeram-pilanonana espace reny izay manana efitra anankiroa na 3 ngezabe dia mangataka izy ny ohatra ny hanao ronjato na ohatran'izay fa 100 ihany isaky ny efitra lehibe anankiray. Afaka manao an'izay zany zareo raha ohatra ka manana efitra maromaro. Tsy maintsy isy ihany tatitra dia ho ampanatsoana moa zay tompona andraikitra ireny tsy fanarahana fepetra reny dia vita eo zay sazy tokony omena azy. Maro ireo mpikarakara lanonana no nisafidiny tsy hanao hetsika amin'ity faran'ny taona ity noho ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19. Teo ihany koa ireo fiangonana izay mpanao izany isan-taona nisafidiny 2 Janoary vao hanao fotoam-pivavahana noho ny toe-java-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia taoriana ny fidirana an-dalambe nataon'ireo mpiaro-ny zona mpanjifa sy ireo firaisan moam-pirenena ahafangatana fiorana amin'ny filohan'ny Repoblika. Nanamafy ny tsy fanekena ny fiakaran'ny vidim-piainana izy ireo ary mitaky vahaolana maharitra amin'ny tompona ndraiky mpanjakana miantarandriana. Manoloana ny fitohizan'ny fiakaran'ny vidim-piainana, maneho ny hetsika fanoherana izany ireo mpiaro-ny zona mpanjifa sy firaisan moam-pirenena sasany ankehitriny. Takin'izy ireo ny androsoana vahaolana maharitra mikasika izay. Tsy hoekenay izao fiakarany vidim-piainana izao ka miantraika any amin'ny mpanjifa malagasy.
vaolana maharitra no dedavinay, vaolana maharitra no ilainay. Anisany mba hanampiakarana n'izany atao hoe pouvoir d'achat any mpanjifa malagasy dia ny fanampiakarana ny karama efa betsaka ny vaolana efa nyresahanay. Anisan'izany ohatra ny eo amin'ny resaka vary, ratsy ny vokabary tamin'ity taon'ity, efa namesosikevitra izahay ny ananganana n'izany atao hoe silo. Anisan'izany ny mampitaraina amin'ny olona moa zany zao efa iarahantsika miaina naizanaizy fatapahan-jiro, fanontaniana petrakay amin'ny tompona andraikitra dia hoe nakaiza mivola 300 millions de dollars famatsim-bola avy any amin'ny banque mondiale, nakaiza ny hoe 100 millions FMG par secteur no atao amin'ireo faritra eto Madagasikara anamboarana amin'ny fantsin-drano zavatra iaina amin'ny mpanjifa nefa inona. Dingana ny roson'izy ireo taoriany fidinana an-dalambe andro maro lasa izay ny fangatahana fionana amin'ny filohan'ny repoblika sy ny avy amin'ny antoko-panohitra. Efa nisy ny taratasy fangatahana nalefan'izy ireo tamin'ny ambaratonga samihafa ary miankina amin'ny valin'izay ny endriky ny ho toy ny hetsika fitakiana. Zava-dehibe loatra ity mba tsy hisiany atao hoe explosion sociale na ny fipoahana ara-tsosialy. Raha toa ka tsy hamaly izy tsy handray dia hoy izy zay hoe manasa tanana izahay amin'ny zavatra zay ho isy eto amin'ny firenena, miankina amin'ny fiaonana amin'ireo ray aman-dreny be ireo no isiany hetsika matanjaka. Mazava ny teninay, manasa tanana izahay raha toa ka tsy handray na ifampidinika miaraka aminay mpiariny zomy mpanjifa sy ny société civile na izy na izy. Tsy ahivina fikambanana mpiariny zomy mpanjifa miisa 3 no mivondrona amin'izao hetsika izao ary firaisamonim-pirenena ampolony. 3 sy 2 alina atreto nisan'ny sage-femme misoratra anarana ao anatin'ny olavitra raha nitatitra azo tamin'ity androany ity. Nampahafantarina androany ihany koa ny annuairan'ny mpampivelona. Tsy ampy anefa io isy io ary tsy manaraka amin'ny fenitra izay napetraky ny OMS raha ny afanazavany alarina evzao. Ny 470 isanjato ny vehivavy miteraka ihany no tonga any amin'ny tobim-pahasalamana na raisin'ireo mpampivelona na ny sage-femme raha ny fanazavany ny filohan'ny olavitry ny mpampivelona. Raha ny antotanisa hatrany ankehitriny eto Madagasikara, mpampivelona iray no misahana olona 401 alina. Raha toka mpampivelona iray no tokony andray olona 5,000 araka ny fenitra napetraky ny OMS. Manano sarotra ny fampitaovana ireo mpampivelona vao navita fianarana eny amin'ny sekoly tsy miankina raha ny fanazavana ka sarotra ny fanaparitahana ireo mpampivelona. Mbola mety ho sedrainy dia voalohany ny fandriampahalemana satria sage-femme eto Madagasikara moa zany dia mbola vehivavy daholo dia efa rahantsika malala ny zava-misy raha momba ny fandriampahalemana rehefa toerana hoe lavitra ray izay. Mety misy koa ny tsy fampifitaovana satria misy le sage-femme mivoaka avy any amin'ny institut privé dia izy tsy maintsy manomana ny zavatra hoentiny miasa dia ao koa zay. Ho fanampiana ireo vehivavy miteraka sy ampianana ny vehivavy maty eo am-piterahana, natolotra androany ny annuairan'ny mpampivelona eto Madagasikara izay ahafahana mahazo antotanisa azo antoka mahakasika ny antotanisa ny mpampivelona navita fianarana. Manampy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny olavitry ny mpampivelona ny fanolorana ny annuaira toy izao. Anankiray zany izy io ahafahana hoe manao répartition de sage-femme aizany misy betsaka aizany tsy ampy fandaminana an'izay zany no anaovana itony annuaire itony satria izy io dia avozona sy hatsaraina tamin'ny 2019 izy io zany nefa navozona nitondrana ny hoe ampidirana an'ireo le vao nivoaka hiasa ary esorina kosa ireo le famba hoe maty zany dia izao indray zany ny faharoa fanavozana izay atao. Atao amin'ny tableau-ny lavitra zao dia 3 sy 2 alina. Isatrany ny fanavozana ny annuaire toy izao ahafahana mahazo ny antotanisa maro-potitra amin'ny zavatra mitranga manerana ny nosy raha ny fanazavana. Marina fa ny ministera no mitsinjara ireo sage-femme manerana ny nosy.
tontolo ny fambolena kosa indray dia tsara ny vokatry ny vary aloha ho an'ireo nahazo rano ho an'le makibe tsy mitatatra tamin'ny ity taona ity. Na izany azy ny antsasaky ny tambary ihany no afaka nambolena ka antsasaky ny vokatra no niakatra isa-taona no azo raha ny fanadihadiana natao Gaëtan Andriatsilavo. Amin'ny ankapobeny ny 15 ny volana janoary vao tafiakatra avokoa ny ankamaroan'ireo vokatra ho an'ireo vary aloha indrindra ho an'ireo faritra mahazo rano raha toka nanomboka ny 15 ny volana desambra lasa teo ny fitinjana izany. Isan'ireo manao vary aloha ny eto Antananarivo sy ny manodidina, indrindra ny eny Betsimitatatra sy Laniera, tahaka izany ihany koa ny any amin'ny faritra sasany toa ny Anjozorobe sy Itasy ary ireo faritra maro hafa. Matetika manao vary aloha ny faritra Iva noho izy mora tratry ny rano ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Noho ny fiovan'ny toetrandro, ireo faritra nahazo rano ihany no afaka ny jinja tahaka izao tamin'ity taona ity. Amin'ny party ity zany tsara vokatra. Ambadika any ihany tena mikotra be. Zao azo vary tena tsara mihitsy izy zao. No le fisiany rano ve na tonga zay sa inona ny tena natsara ny tatilo? Taty maty an-drano aza. Misy be rano tanao regny, maty an-drano na misy vary an'ireny. Fa be rano loatra tamin'ity faritra faralazy ity zany ny tena marina. Sisa ny tena bisy aby dia ny rano tsy misy ny tany akeny eny sy ny namana. Fa ty zany maty an-drano mahatongazo kely mahatongazo maty ohatr'ireny zany. Fa dia velona aloha dia tsara. Raha ny fanadihadiana natao, tsy mivarotra vary ny ankamaroan'ireo mpamboly manao vary aloha. Ao ireo mizara ny ampahany amin'ny tompon'ny tanimbary, ka isasana ny vokatra rehefa avy ny esorina ny masom-boly, ampiasaina amin'ny taopambolena manaraka. Ao ihany koa ireo manana tany, ka izy tompony ihany no mikarakara. Ty zany tena tsy tapadrano mihitsy ty zany, fa ny any mininy ambadika izy zany tena tsisy rano, tsisy n'inona dia le vary ara, tsisy voava, dia tsisy fa miteraka kely fotsiny dia tsisy vary. Dia io zany mba party misy vary ity io. Tena mahatiatoka mihitsy tamin'ity fambolem-bary. Tena mahatiatoka be mihitsy, tena ohatra very sasaka mihitsy zany ny vary tamin'ity. Noho ny tsy fampiny rano, ny antsasaky ny vokatra azo isa-taona no jinjaina, indrindra amin'ny vary vakiambiaty, izay efa mampanasa ady ireto tantsaha mpamokatra. Tena misy fiantraikany be mihitsy. Dia hoa tena misy fiantraikany be mihitsy. Zao raha vary tokony mahatonga taona zany dia sasa-taona ny vitany. Dia ny sasa-taona zany eo fotsiny. Dia tena mijaly be mihitsy le tantsaha zany no tena marina. Ny zavatra rehetra zany miakatra daholo, ny siramamy, ny kafe, dia vary kely izy zany mba hatenaina nefa very sasaka indray izy amin'izao. Dia tena hoe sahirana mihitsy zany ny tantsaha amin'izao no tena marina. Vakiambiaty moa zao dia mbola tsy fantatra tsolo satria mbola niorana aza mbola tsisy fa vao roandro zay niorana tetehana iny tena hoe avy. Dia vao maina any daholo na vakiambiaty aza zao tsy fantatra nefa vakiambiaty koa ny tena sakafo malagasy. Na eo aza ny fanafarana vary avy any ivelany sy ireo karazan-tsakafo isan-karazany, mbola mitazona ny laharana voalohany amin'ny famatsiana sakafo ny malagasy ny tantsaha, antoky ny fampandrosoana ny famokarana ary mampiroborobo ny toe-karena. Tokony hojerena manoloana izany ireo olana sedrain'ireo tantsaha, toy ny tsy fampiny rano rehefa maitany, ny tondra-drano rehefa fotoam-pahavaratra, ny tsy fampiny ireo teknisianina, ny tsy fampiny ny fitaovana, ny falafosan'ny zezika sy ny masom-boly, ny fisian'ireo mpangalatra sy ny maro hafa. Vokatry ny fahatongavan'ny orana sy fahatapahan-jiro matetika eto andrenivohitra sy ny manodidina dia nahitana fiakarany ny fanjifan'ny olona groupe électrogène amin'izao fotoana izao, manomboka amin'ny 3 ariary hatrany amin'ny 3 tapitrisa ariary ny vidin'izany. Michela Renardo. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny farantaona izao, miakatra 100 ny fanjifana ny groupe électrogène, eo ny fisorohana ny fahatapahan-jiro lavareny fa indrindra entina miatrika ny fetin'ny farantaona raha sanatria misy izay fahatapahan-jiro izay. Raha taloha zay ohatra hoe mety hoe 2 isan-kerinandro eo dia zao eo amin'ny 4, zany hoe niakatra eo amin'ny 100% eo zany izy. Dia ny tena be mpampiasa indrindra dia 5, 3, 5 kVA dia 5 kVA, 7 kVA.
manodididina zao eo mois de décembre aty zany a presque eo amin'ny 25 pièces eo 25-30 manodididina 30 eo zany hoe vao niakatra vao miditra ny décembre zany de malafo raha isan'andro eo fa io nendray tsy malafo androany fa raha pitsy misy olona maka 2-3 ohatraohatr'izay le izy mandeha izy rehefa nanomboka décembre vao avy mihitsy ny orana de niakatra ny amina de ny olona koa manao fety de mila le ilany le délestage zany. Miankina amin'ny toerana misy ny olona sy ny fitaovana ampiasaina ny groupe no isafidian'ireo mpanjifa izany nahitana fiakarana ny vidin'ny groupe électrogène amin'ny ankapobeny. Izy zany presque olona somaro mbambany voatra kely a de misy ihany koa mampiasa amin'ny eto amin'ny ville zany le hoe tapaka ny jiro ilany le délestage de groupe ny ataony de ny olona eto amin'ny ville satsika mampiasa courant jirama izy de tsy maintsy mila matanjaka izy amin'le frigo sy ny congélateur ampiasaindry zareo ra kely misy ny prix anetana nisy arrivage zany de niakatra hatrany apoto misy koa ny prix ohatra izy zao hoe taloha zao raha ohatra izy hoe ty zao a 520 000 ariary de niakatra eo amin'ny 10% eo lasa 500 sotrany 10 000 ariary importateur direct mihitsy ka de miandry zay zao le lany reo a de miandry arrivage amin'ny 2022 ndray zany zay fa le mbola misy aloha ny amidinay. Manomboka amin'ny 5 alina sy 3 hetsy ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary mahery ny vidin'ny groupe électrogène amin'izao fotoana izao. Tahaka mahazatra anaraka doka fatrosika meloana ny tiratsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa vary. Ndao efa abizarany soa ny Legend Max amin'ny vidiny 39 000 ariary monja izaranao hafaliana izaranao soa eny amin'ny Telma Shop rehetra. Fotoana mamatrany zany fety miaraka amin'ny fianakaviana zany mikarakara fifaliana ery feno fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ariary fety mitohy ny fihenam-bidy ny décodeur Miss Access iray volana be izao dia 10 000 ariary monja hatramin'ny 1 Desambra ihany efa abonné Canal Plus ve ianao mahazo to Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatona aingana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Reto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tontolon'ny fitaterana nomboantsika izay tapany faharoan'ny vaovao izay dia miverina mahazo laka ny fitaterana an-tanety ao amin'ny faritra Zava raha toka fitaterana an-dranomasina no be mpampiasa teo aloha noho ny faratsian'ny lalana. Mitombo ihany koa ireo taxi Bruce Sprinter izay mandeha mafy ka anairan'ireo mpandeha ny tompona andraikitra io na saina. Mialefitsy kelikely ny karandalina izay fitaovam-pitaterana an-tanety nahazatra ireo mpivezivezy hatr'izay amin'ny faritra Zava iny hatramin'ny navitan'ny lalana. Mahazo vahana ankilany ireo sprinter noho izy ireo aingam-pandeha na izany aza efa nahitana trangana lozam-pifamoivoizana noho izay fandehanana mafy izay ka anairan'ireo mpandeha ny tompona andraikitra voakasika izany. Ny taxi Bruce mihazo an'Antananarivo izay nitombo tamin'izao fety izao ary iray hetsy ariary ny sarandalana sambava Antananarivo. Eto aminay zany amin'izao fotoana andro fety zao dia mitombo ny isam-pandeha. Eo ilay olona monjy fety ny etsena andeha anaovana fety Antananarivo, eo ny olona andeha mivezivezy amangiavana. Dia somary mitombo ny olona mivezivezy, mitombo koa ny fiara miasa amin'izao fotoana izao. Efa hitantsika koa moa ny fahatsarany lalana eo amin'ny Bilobe Voemara. Efa tsy dia hoe mandany fotoana ela be zany ny lalana iny fa mba vetivety. Efa tapaka ny lalana Ambilobe Voemara amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao hoy ireo mpamily ary miandry any amin'ny tapatapaka ny volana janoary any ho any vao azo aleny ny lalana teo aloha saingy ankehitriny afaka lalovan'ny fiara rehetra. Ny lalana tanàna Sambava zany dia manala eo amin'ny 2 alina sy na iandro sy tapany. Ny sprinter moa zany efa betsaka amin'ny mankaty satria ny lalana efa mba manomboka metsara. Efa nandriniana ny votana mipetraka taty amin'ny faritra Zava.
rehefa ny aina atao anatin'izany atao hoe faratsy ny lalana sy ny sedra maro isan-karazany zay tena misy ny imprévu be dia be mihitsy eny am-pandehanana ka ela tompoko na enokana ambato be voka fa zao izy zany voateraka. Mahatonga ny safidy taxi brosy zany dia ty zany dia mba moramora zany ny le frais zany dia ny lalina koa zany amizao efa tsara dia tsy ela be izy dia efa tonga. Isan'ny nampitombo ny olona nandeha taxi brosy ihany koa ny fisiany lozan-dranomasina ny sesisesy tao ao. Fa sy manamary kosa ny hita ao an-tampon-tanàna Ambatondrazaka tamin'ity androany ity tao aoriana ny oram-baratra omaly tany an-toerana ankoatra ny lafin'ny fototr'afitrasa niakatra ihany koa ny rano indrindra eny amin'ny faritra Iva Miantarandriana. Nanomboka tamin'ny misy sasakalina omaly ny sesiny oram-baratra tao Ambatondrazaka. Betsaka ny fahavoazana na dia mbola tsy nandrenesana ainana fohy azy hatreto, saika nahitana tamboho mirodana isaky ny elakelatrano fa sy ny any anaty tanànany. Niakatra ihany koa ny rano atao anatin'ny tsena dia nivelany vokatrio no namelatra entana ireo mpivarotra. Natraika tamin'ny famovoizana ankila ny fiakaran'ny rano io. Fitaterana nasional satria manomboka eo volinala juska kariko zany ratsiratsy lalana dia miala rivany dia tonga amin'ny farafatarany amin'ny sivosivy. Mbola ny ray aloha raha ohatra hoe avy aty Ambato dia raha zany aty Tandria fananao dia eo Pasikela varatra Ambotizary. Io zany le rano amin'ilay tetezana eny ny ratsy be amin'ilay lalana io zany. Olana aminazy io zao tarafaratsy akavidareo lalana io mba kesony pasika nidina makany io ty fona le pasika ty maka kila raha dia maka ry manaraka ny arabe fa io zany tokony angavidareo akany ambany any ambany any pasika io tena olana aminazy io. Isan'ny arany tondra-drano na ny fiakaran'ny rano ihany koa ny eny amin'ny faritra Iva antony ny fahatsitseman'ireo lakan-drano amin'ny fako. Mialefy ankehitriny ny fampiasana carte de vœux raha nambaran'ireo mpivarotra amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao avokoa ny fandefasan'ny olona firarintsoa ankehitriny raha ny fanazavana Avraham Randriamanana. Isan'ireo fitaovana ny asa ho fizarana ny teny firarintsoa mandritra ny fety toy ny fetin'ny taom-baovao ny carte de vœux. Tato anatin'ny taona maro, manomboka miaina tsikelikely ny fampiasan'izany manoloana ny fisian'ny findaisy ireo tambazotra tsiratsira vaovao raha ny fanazavana. Tsy mandefa amin'izany tsony zao ka fa taloha misy fa vitan'ny telefôny ty daholo le izy zao salandetsy analakely rehetra le soratana iny dia alefa poste zao vitan'ny SMS fotsiny. Tsy naray le izy mety miova be moa tsy indray ohatra manamora zavatra ihany. Ny kakena solo amin'izao telefônina daholo malaza satria malaza ny teknôlôjia amin'izao dia tsy dia tena hoe carte de vœux zany tsy dia tena malaza tsony amin'izao. Manodidina ny R$10 hatramin'ny R$20 ny vidin'ny carte de vœux iray izay miankina amin'ny karazany. Ao ireo vita avy any ivelany, eo koa ireo amboarina eto an-toerana. Mialefa ankehitriny ny fanjifana ny carte de vœux na eo aza ny fisian'ny fety. Carte de vœux tena tsy mandeha mihitsy, tsy nandeha tsony hatramin'ny sim portable zay ohatra ny tsy nandeha tsony. Atao vatiny entana fotsiny. Taloha tsy mifatra zavatra fa rehefa carte de vœux fotsiny mandeha. Ohatra ny carte de vœux zao ohatra ny tsy manorara tsony zareo fa alefa ny internet ohatra zany. Ankoatra izay, nahitana fiakarany manodidina ny R$10 hatramin'ny R$5 amin'izao fotoana ny vidin'ny diarina ny azo andao amin'ny taona 2024 sy 2025 raha nambaran'ny mpivarotra. Ny tsy fisian'ny entana amidy no isan'ny mahatonga izany. Toy zao R$7,000 taloha. Zao lasa R$10,000. Vao naka i Desambra dia efa lafo ny vidiny. Raha mba maka ray carton zao taloha zao folo isa. Le fanafanana entana angamba ny olana satria ireo kely fotsiny ny tonga fa tsy tonga betsaka. Dia le grossiste sasany ary ohatra tsy nahatonga tsony dia izay manana dia ambonimbony.
Tsy aivina ny taonjato fahasivy folo no nipoiran'ny fampiasana ny carte de vœux tany Royaume-Uni. Taorian'ny fisian'ny ajiana ny timbre nampiasaina ho an'ireo poste. Tanjona tamin'izany ny fanomezana sy ny fifampizarana ny teny firaritsoa ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona. Ntombo hoatrany ny olona nitonga fanampiana ny bebe Razana Malala izay moa nahitsy la réunion kely akoatra ny fanampiana arabola sy ny maro hafa natomboka androany ny fanamboarany trano fonenany. Zava-dehibe ny fifanampiana indrindra ny marefo toy izao araka ny teny fankasitrahana izay nataony tamin'ity androany ity fanampanazavana. Yafalina tsombotratra foana. Halina tena ora zany sady tsy natoro moa ny eritreretra le hoe raha tena be zao ny orana isandreny no anaovana azy. Andro moa ny tanin'Andriamanitra dia vita somba tsara. Abe nenina nanao tefa tsy nahavita. Le vola fotsiny ara no lany olona. Mandroso ny Madagasikara raha mba mifankatia ohatr'izao satria mifanetana. Inona moa ny vita zavatra hifanjapanjana azy. Ny fitiavana anefa ozy ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Konefa anao raha tsy manam-pitiavana inona ny zavatra tsisy fonao miditra amin'izany. Ny vavaka ihany aloha mba hamalen'Andriamanitra ny soa efa naovany zanak'olombelona. Satria raha tsy mivavaka koa ianao zava-pohana. Nanangona fanampiana ho an'ireo mpiarabelona sahirana ihany koa ireo tanora mivondrona ao anatin'ny fikambanana iray ao Andotapenaka. Raha fianakaviana miisa 10 no nahazo fanampiana ny taona 2024. Niakatra 30 izany tamin'ity taona 2024 ity ka eto Andriatsilavo. Noho ny fahitana ny fahasaranany mponina ao an-toerana nahatonga ireto tanora eto Andotapenaka ireto hivondrona ka metraka tanjona iray nampivoatra ny faritra misy azy ireo ka tsy hanana endrika ratsy intsony eo anatrehan'ny faritra hafa. Niezaka nanangona fanampiana izy ireo nandritra ny taona ka ireo no atolotra ho an'ireo sahirana amin'izao ankatoky ny fety izao. Etsika efa nazatranay hatramin'izay nisy ny fikambanana ity mihitsy ny fanaovana asa sosialy isaky ny farany taona. Ny tanjonay ao anatin'izany dia mba hahafahan'ny fianakaviana tsirairay avy mamarana ny fety eo anatin'ny hafaliana satria ny fety ny farany taona dia fety mpianakaviana. Ka tamin'ny farany taona 2024 izay dia fianakaviana 10 no nisitraka amin'ny fanampiana nataonay. Farany taona 2024 fianakaviana 5 farany taona 2024 fianakaviana 20 ary amin'izao akatoko ny farany taona 2024 izao dia fianakaviana 30 nisitraka amin'ny fanampiana nataonay. Antoka iray ahafana miroso amin'ny fampandrosoana ny fananana tanora vonona mandray andraikitra sy manolo tanana ireo mpiarabelona araka izay eo ampelantanana. Zava-dehibe eo anatrehan'izany ny fanabeazana sy ny fikolokoloana azy ireo tsy ho variana amin'ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelona. Ity tanàna Andotapenaka ity dia tanàna nanana maha izy azy ka tiana hiverina zany izay hoe maha izy azy an'ity tanàna ity izay sy mba hampiova ny fomba fijerin'ny olona an'ity tanàna ity tsy hoe faritra iva intsony na hoe faritra anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana fa tianay zany mba hisy fijery vaovao eto dia heverinay fa ireo hetsika ara-panatanjahantena sy hetsika ara-kolontsaina toy izao ataona izao no amerina amin'ny laoniny izay maha Andotapenaka an'Andotapenaka izay. Raha tsy ivona isan'ny faritra ahitana tanora maro ny faritra Andotapenaka. Tsy hanasa avokoa ny akamaroan'izy ireo. Antony izany tsy fahampian'ny tsenan'ny asa, ny tsy fifanarahan'ny fampianarana sy ny filan'ny sehatry ny asa, eo ihany koa ny tsy fahampian'ny traikefa amin'ireo tanora vao navita fianarana. Saika mivelona amin'ny fanamboarana tapis avokoa ny akamaroan'ny mponina eny amin'ny fokontany Andramarina commune Amboba Anteroka. Mavita 10 hatrany amin'ny 10 isan'andro ireo mpanamboatra izany. Nambena revelo arso. Tahaka ny mponina rehetra eto amin'ny fokontany Andramarina, commune Amboba Anteroka, 5 taona mahery Madame Ranoro no nisehatra tamin'ny fanamboarana tapis gasy. Mahavita 10 ka hatramin'ny 10 isan'andro izy, hoentiny amelomany tenany. Tena efa ela, efa angambany eo an'ny efa eo an'ny taona sa 10 taona ny tena nanaovako an'ity tapis ity. Tenay mbako ny avitan'ny tapis izay ataonay androany dia efa iny dia sakafonay dia mividiko fe indray izay ohatra hoe mahavita 10 zao izay androany 7 dia vidananay kofeny 4 amin'iny dia sakafonay indray aloha ny 4 satria ny rapitsa ianao mbola vao hiasa tsy maintsy atao zany ny sakafonao androany hariva sy ny rapitsa atoandro. Miandamy ambavy ary tsy mifidy taona ny fanamboarana tapis vita gasy eto amin'ity fokontany Andramarina ity. Fefana ny anaty zao fa eny fatorana zao
tady tsy hoe le fotoa dia tady ihany no atady mbola etesany avirika mahavita folo ihany no manjivita nytonga. Ankoatra ny tapa-damba, mbola misy akora hafa ihany koa ny vidiana eny an-tsena anamboarana izy ireo tapis. Ie, dia ity zavatra ity zany a, misy izy ity ngeda be sady lava be, dia arakaraka ny habean'le hoentin'le olona eo aminao zany hoe 2,5 io na 5,5 io dia ianao miady vatra an'iny zany hoe zao no tokony havitako an'ity dia zao no nataoko vidin'ity, dia arakarak'izay habeany ihany zany ny vidiananao anazy. Ity zao ataonay ifahana an'ity tapis ity, ataonay ifahana amin'ity fa zany hoe ity zany nataonay lamba aloha zany, ny sasany ataonay lamba dia ny sasany ataonay antony. Mavelona avokoa ireo asa rehetra raha toa ka hainy tsirairay ny manaja azy ireny. Tahaka izany Madame Noro, roa taona izay no sarabady, ny fanamboarana tapis no any ivelomany. Na mety mihitsy ilay asa tena satria ohatra anazy zao roa taona zao ny sarabady dia teto ny tazaiko teto ny zanako dia avy eo nalain'ny dadany mbola vitako ihany hoe voavelonako ihany ilay zaza, fa tatarina moa ilay izy dia efa nalainy dia za ndray mamelona ny tenako sady mbola mahavelona ana ilay izy. Ilay miara-miasa asa tena ohatra zao dia mazotoa manatanteraka tsara an'ilay asa fa mahavelona ilay izy. Maro ireo mpamongady mividy tapis vita gasy ety amin'ny fokontany Andramarina ary misy amin'izy ireo manondrana amin'ny toeran-kafa. Alaina 700 ariary ny tapis iray eny Ampotony amin'ny vidiny ambongadiny. Fa nirian'ireto mpanao tapis ireto ny anatitra sy anatsara ny fomba fiasa ka hitondra lavidavitra kokoa ny asa tanana malagasy, indrindra ny sehitry ny fanamboarana tapis vita gasy tahaka izao. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa taorinan'ny fivarotana ny arovava tany amin'ireo toeram-pivarotana lehibe hivoaka tsy ho ela ihany koa ny fahazahon-dalana mivarotra autotest eny amin'ny super sy hypermarché any toerana fanadina. Fitaovana entina mitiliny Covid-19 na autotest anivon'ireo toeram-pivarotana lehibe na supermarché any Frantsa, entina misoroka ny 5e vague ny Covid-19 hivoaka tsy ho ela ny fahazon-dalana mivarotra izany amin'ny super sy hypermarché ao anatin'ny iray volana, izany hoe manomboka ny 1 Desambra hatramin'ny 1 Janoary 2022. Efitra izay mahafaly ireo Frantsay manoloana ny filarina lavareny anivon'ireo toeram-pivarotana fanafody. Eo ihany koa ny tombony ho an'ireo olona izay lavitry ny farmasia ny toeram-ponenany. Ho an'ireo tompona ndraiky sy ny toeram-pivarotana lehibe any Frantsa, zava-dehibe entina misoroka ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 izany, ary hivarotra ny autotest amin'ny vidiny mirary izy ireo raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao, jifaina 10 € ny autotest, ary ho amidy mandidina ny 2 € izany any amin'ny supermarché. Mitsipaka izany kosa nefa ireo farmasiana ary milaza fa tsy tokony ho fitaovana amidy eny amin'ny supermarché ny fitiliana ny Covid-19 ary mila atory ireo mpanjifa amin'ny fampiasana izany ho izy fa tsy tokony hividy izany fotsiny ary anao ny fitiliana samy rery. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny farantaona izao, mandidina ny 2 alina hatramin'ny 7 alina ireo autotest lafo isan'andro eny anivon'ireo farmasia any Frantsa. Izay indray mamana vaovao tamin'ity androany ty ankasitrahana nanaraka izany mandrosoa sy nadaolo tompoko. Vous a présenté Ni Vavao. Scène dynamique et renversante dans le journal TV.